Salama dole. Anao famakafakana kely zany a mikasika n'ity vidéony Romil David catholique izy zany mafana fo be. Ino zany raha tokony izy zany tsitako moa zay tenao resahana satria attaque personnelle hatramin'ny voaloha hatramin'ny farany le vidéo fa ny tiako tena aminareo fotsiny hoe ohatr'izao ve ny comportement na olona mpivavaka comportement na kristianina zay le fahadisoana zay no mahatonga na misy tsy fanarahana foana amin'ny ino kristianina satria kristianina izy ary izy mitovy filazantsara isan'andro amin'ny pejiny io dia ny zavatra nataony dia attaque personnelle ndresaka izy hoe zaho ny olona dala zaho ny olona tsy manam-pahaizana zaho ny olona tsisy fotony satria izy moa zay hainao no hoe invité any amin'ny fandevenana amin'ny papa dia inona koa ny teo olona dala tsisy fotony manana complexe d'infériorité zany rehetra zany ny antsoina hoe attaque personnelle. Nareo ve efa nahita ve nareo tamin'ny débat tamin'ny télé samy manana télé daholo angamba nareo na tamin'ny BFM TV zany na France 2 zany na amin'izay télé rehetrarehetra zao tontolo zao ka mandeha ny débat dia le olona miady hevitra miteny hoe ianao manana complexe d'infériorité anao ianao tsy manana licence ianao ianao zao tsy izy mihitsy zany tena tsy izy mihitsy zany dia le izy zany nantanaovana izy dia zany anao hevitra mikasika ny ina moa zany hoe papomaty hoe tsy hitako zay tokony ampikorapaka amin'ny papomaty dia ao zany dia nanao attaque personnelle hatramin'ny farany izy ka amiko ny comportement ohatr'izao tsy comportement na mpivavaka tsy ohatra zany ny fieritreretako an'izany hoe mpivavaka kristianina zany respecté olona mitady ady hevitra ka zay ngely izy lelia nangatahako débat efa nisy roa taona zay dia tsy mety anao débat lelia fa hoe zaho tsy manana licence ka tsy miresaka amin'olona tsy manana licence da tsy fantany akory izy seveko na manana licence na tsy manana licence fa tonga dia manambany fa ny tena fikan'izay matahotra izy nanao débat d'idée amiko matahotra izy miala-pahaizana dia inao zaho tsy miresaka amin'olona tsy manana licence i Paul Rabar ve ino moa zany olona manana doctorat agrégation ry Romil manino izy manaiky manao débat amiko rehefa manao débat zany dia avoa izy zavatra any lahy eo nge nahitana an'izy fa tsy mivazavaza fotsiny hoe la tsy eleny la connaissance Wikipédia la manao partage na vidéo fotsiny fofoina izy fa ino moa zany comportan'olona mitsatsaka comportan'olona malia anao Romil dia mitady excuse rehetrarehetra tsy anaovana débat amiko zay ny tena izy bande faible bande saribavy zay ny tena izy dia mitatatata manao monologue any amin'ny page any dia raha ohatra ka tsy hanao débat amiko dia manina za raha avela zany manao zavatra ataoko mino moa zany ohatrany ataoko eo maneho ny hevitra eto misy mpanaraka be dia be eto intéressé amin'ny zavatra resako eto ka raha ohatra ka rehefa tsy hanao débat inona ny atakena anahy monsieur Romil inona atakena anahy dia ina moa zany hoe olona tsisy fotony makatsy makarony dia ahoana moa lahy no invité any izy moa lahy kanao tsy koa he tonton Koto tany fa misy rehaky iha mimenomeno amin'ny pagenao mahakasiky papa François io moa zany nisy olona andefa invitation aminao hanatsiky funérailles papa François sa nisy katolika nitomagny aminao hoe mba manova hommage any papa François la efa ny maty Koto mba aseho amin'ny pagenao la Koto fa malahelo efa ny maty papa François so dia misy information tsy haiko ka mba asehoanay raha ohatsy hoe nahazo invitation spéciale hoe tonga avy aty anao monsieur Koto fa maty papa François mba hanatsika ny funérailles ataoko angambany fa tsy misy raha zay ary impossible ty hampisy azy satria Koto t'es pas quelqu'un en fait amin'ny dimension zavatra ohatran'izany t'es pas quelqu'un t'as pas ta place dedans inona hoy izy anao raha raha ikon'izany papa François zany na maty oui c'est vrai tsy raha aman-drenao izy tsy havanao ianao tsy katolika donc c'est normal raha ohatra tu t'en fous fa le problème tu t'en fous pas fa tsisy olo miraharaha ny fisianao mahakasika an'izany tsanganjava-tsainan'ny kristianina katolika zany fa ianao miezaka mampiditra ny tenanao ao anatin'le zavatra satria averiko foana hoe
tsisy ilavana anao eo amin'izany fahafatesan'ny papa François zany. Tsy misy ataoko fa rehefa maty papa François tsy nisy olana ndinika hoe any misy an'izany koto zany. Ka ataon'olona ino koto raha ohatra ianao tsy miraharan'ny papa François? Firy ny président de la république eran'izao tontolo izao ho tonga hanatsika ny funérailles papa François. I Donald Trump ho tonga hanatsika an'izany ao Vatican. I Emmanuel Macron nohon'izany hanatrehana ny funérailles papa François zany tsy afaka izy hanatsika ny fivoriana Maurice. Mba hanehoaka aminao fotsiny fa zany papa François zany paparay masina ny église catholique zany, c'est quelqu'un fa tsy hitovy aminao mihitsy. Ianao zao raha sanatrian'ny vava maty, ataoko fa tsisy impact. Tsisy zavatra hoe miova ety ambony tany satria maty koto. Nefa kosa papa François rehefa maty, ny emploi du temps ny président de la république eran'izao tontolo izao miova. Mety tsy takatsinao zany raha rehefa lavitra le analyse satria ianao olo tsy nianatra. Mety gaga anareo maheno anao hoe koto olo tsy nianatra. Oui, satria hoan'izay tsy mahafantatra, misy tantara kely zahay roa amin'ny rahalay satria tamin'izany fotoana izy nihaokaoka te hanao débat amiko satria za mampianatra ny finoana katolika de mahakasika ny Noël tam'izay te hanao débat amiko lery. Je me suis dit hoe d'accord, ty olona ty maro ny kristianina mitaraina amin'ny zavatra ataony. Ok, mba ho jereko ny capacité intellectuelle sy capacité d'analyse amin'ity fitiavany miditra amin'ny resaka rehetra mandalo eto Madagasikara ity. Novaliko simple izy. Ok, vonina hanao débat aminao ampanajana koto ny tenako à condition que mahafeno fepetra ianao. Licence fotsiny nangatahako aminy tam'izay. Diplôme de licence mba hanapirofo anao amiko fa ianao mba olona efa nanoratra boky, nanao recherche tamin'ny fiainanao, de mba même capacité kely tsika amin'izany débat zany de mba ho débatn'olona nandalina. Gaga za tam'izay fa kay koto be menomenona miseho amin'ny mission mahafantatra ny zavatra rehetra tika tsy manana diplôme de licence. Astaghfirullah. Olona ohatran'izany ve nanovako débat? Au moins ianao rehefa tsy manana an'izany minimum de diplôme zany, mangataka partage no ataonao. Fa zay ny hampitombo ny connaissance-nao. Fa tsy tonga de mijoro anao mahay zavatra de te hanao débat handisoanao le zavatra ataon'olona nefa ianao na le minimum de diplôme universitaire tsy anananao akory. Fa taitra za tam'izay, za tsy nieritreritra hoe ty olona mahavita zavatra ohatran'izao ato amin'ny Facebook menomenona miditra misy mahay zavatra rehetra tsy manana na licence. Tam'izay fotoana zay nahatsapako anazy kay ty olona ty manana complexe d'infériorité kay. Somary maro manko ny zavatra nitranga tamin'izay. Fa tsy ho tantaraiko zay tsy zay le votoatin'ny vidéo. Fa tiako ho tsapanareo fotsiny, ianareo katolika zay te harary fo sy te harary saina amin'ny hadalany koto. Ikoto zany tompoko olo tsy misy estime de soi, manana complexe d'infériorité. Zany hoe misy zavatra tsy azoazony eo amin'ny fiainany, mahatsapa-tena ho ambany izy de mitady fomba hialany amin'izay hagajana iainany zay fa tsy tafavoaka izy. De io mahatonga anazy ao amin'ny Facebook ao rehefa misy zavatra afaka anambanina olona anankiray, azoazony iainy satria mieritreritra izy fa rehefa manambany olona de miakatra. Fa saingy diso lalana izy satria tsy ohatran'izany ny fomba hitravaillena ny complexe d'infériorité mba hahatonga anao hatsapa fa olombelona ianao. De io nataony amin'ny papa François io. Tsisy olana miraharahany koto zany. Izy ny église catholique miraharahany koto zany. Fa izy zany mampiditra ny tenany eo. Azonareo le izy. Ka hoe izy koto hoe inona raiko an'izany papa François zany na maty, inona nataony ho hain'ny firenenako. Tena hita hoe olo tsy nianatry, tsisy capacité d'analyse le mivola eto. Nao koto, ok, papa François tsisy zavatra nataony ho hain'ny Madagasikara. Fa ka mandeha lavitsy fa ianao tenanao mba ino koto ny valeur ajoutenao amin'ny Madagasikara. Tsy papa François za lehibe mitarika ny église catholique maneran-tany no ampitahako anao satria tsy maintsika amin'izany ianao. Fa ny dérivé ny papa François makanaky ray fotsiny za. Dérivé eo anivon'ny église catholique i mon père Pedro. Iny fotsiny no ampitahako aminao koto. Efa tsy hita petsopetsona ianao any ambany any. Raha ampitahaina hoe ino ny zavatra vitany koto ho hain'ny Madagasikara sy zavatra vitany mon père Pedro zay tsy malagasy akory ho hain'ny Madagasikara. Raha mon père Pedro sy ny asany ao Madagasikara ao no maty, heny ny économie de Madagasikara zany zavatra zany, heny ny société de Madagasikara zany zavatra zany, fa surtout ao Antananarivo. Fa ianao koto, raha ianao maty, tsisy impact négatif amin'ny Madagasikara. Tsisy hoe maty koto de misy olona manarivo tsy maintsy mihina hanina ao Madagasikara. Maty koto misy olona manaliny tsisy trano, tsisy pitaiza, tsisy mpananatra. Donc ianao mba olona ray mpianakaviana ihany, eny fantako fa tsy mora ny travailler ny complexe d'infériorité fa
mba mitadiava lala hafa hitiravahinao zay zavatra zay fa tsy zavatra ohatran'io. Afaka alefako lavitra le analyse anaporofoko aminao fa t'es pas quelqu'un devant ny olona eo anivon'ny église catholique raha amin'ny valeur ajouteny hoentiny ho an'i Madagasikara fa tsy ho takatry anao manko le analyse satria connaissance Wikipédia no ampiasainao, mijery vidéo kely anankiray fotsiny anao de ino no eritreretinao hoe ty no tena fahalalana. Misy connaissance kelikely hitanao de ino no partagenao tena miseho anao mahay an'iny zavatra iny de maro koa zany ny olona manaraka anao tsy manana capacité d'analyse de lasa hoe ikoto ane misy dikany ihany ny zavatra teneniny. Oui, c'est normal, na ny adala raha miteny misy fahamarinana ny zavatra teneniny adala. Ko vao may ianao olona mba misy minimum de cerveau miasa, normal raha hitana zavatra marina ihany ny zavatra teneninao, mais fa rehefa contrebalancena zavatra zay de mazava loatra fa ny akabetsahan'ny zavatra teneninao de zavatra tsisy dikany daholo. Bon, rehava malalako fantako nareo fa misy aminareo ny halahelo hoe aro mila tsy tokony handalo fotoana anao vidéo amin'olona ohatran'iny anao fa olona efa adalany iny olona tsy maintsy kanovana vidéo de hoy aho hoe atao akory longo zao, longotsika avao n'igny agny misy fiteniny zay baka Toliarano hoe longo avao ty longo na iro maloto. Kakoto zao malagasy n'igny raha sagnatria hitategna hoe kapokapohin'olo andala igny mijoro tegna hoe longonay la io fa gasy hiaro azy. Tiako tenenina hoe tsy maintsy tokoa izy hanovana vidéo fa longo de miezaka zany anao mampisy valeur anazy na de efa tsy mampisy valeur ny tenany izy. De koa moa le tenin'ny soratra masina any amin'ny proverbe hoe valio araka ny adalany ny adala de araka hitanao ny vidéo nataoko tsy vidéo misy fahalalana lalina be fahenjena lalina be fa vidéo nataoko vidéon-jaza satria zay ny capacité mifanaraka amin'ny capacité ny koto. Amaranako anazy mifona za koto raha ohatra diso, manaiky diso za raha ohatra ianao maneho invitation amin'ny paginao hoe ity ane rô mila ny invitation azoko hoe hanatsika ny finaren'ny Papa François any Vatican de zay mahatonga iny menomenina hoe ina raha rahiko an'izany fa raha ianao kosa tsy nahazo invitation koto nefa zany ny zavatra paritaka anao amin'ny paginao hoe ina raha rahiko an'izany de tsarov fa t'es pas quelqu'un quoi na ny fisiana na ny existence nao raha tsy hain'izany Vatican zany. Zay ny lava mese koto mety mbola te hanao débat amiko ianao fa tsy haiko na efa nianatra anao de efa manana diplôme licence am'zao tsika miresaka zao sa mbola tsy manana diplôme de licence foana ve anao hatramin'izao de raha manana moa ianao malalaka ro mila afaka manao an'izany tsika de raha tsy manana diplôme de licence ianao de commentaire no sisa azonao atao na vidéo any amin'ny paginao satria iny tsy misy condition fa paginao sy tananao no manoratra anazy de araka ny fahalalanao sy ny adalanao ataonao. Zay fa veloma, vive l'église catholique.